Finaritra rô za fandarana zay fanaraka ho isan'andro eto amin'ny CCLTV sy radio miaraka amin'ny fandarana mazava ho azy ny alalao ny sehatra. Fandarana mahafinaritra satria ary araka ny fantatsika dia sady mampiala voly atsika no mitaiza no arak'izay mampiala voly zay dia manome zavatra mahafinaritra. Anisan'izany ny zanam-pandarana atao anatin'ity fandarantsika ity dia ny zanam-pandarana 3 minitra ho an'ny fifamoivoizana. Tsy izoviana aminao tsony fa zanam-pandarana zay tolotry ny CCL radio sy télé miaraka amin'ny auto école orientale ny CFTP 11SN ary ny ISFSP manolotra azy amin'izao zany. Dia araka ny mahazatra atsika dia fifampizarana hatrany toromarika torolalana tsotsotra tsy mamay zavatra hoe mavesatra be atsika fa satria tsika matetika tonga eto isan'andro ka dia tsy ho lava resaka tsy ho laza mampidirana fa dia tonga dia alefatsika ary voalohany amin'izany ataotsika androanina zany dia amatatritsika an'ilay atao hoe triangle de présignalisation. Triangle de présignalisation zany hoe ho an'ny mpanaraka ny télé moa zany dia mahita ny saritsika hitatsika amin'ny sary hoe natao hoe triangle de présignalisation fa ho antsika zay mihainao fahitala amin'ny radio kosa dia zavaina araka maha triangle anazy zay dia misy 3 zoro izy matetika ny lokony dia menamena ary rehefa tarafina mijiry izy io amin'ny alina dia karazany tolo hoe mazavalina zany zany hoe rehefa mirehitra ny jironao dia mitaratra anazy mazavalina. Atao inona moa ny triangle de présignalisation? Ny triangle de présignalisation dia ampiasaina amina fotoana mety hoe manahirana anao rehefa mitondra fiara anao ohatra hoe mety ao am-panina amin'ny fiaranao tafiditra za mety hoe vaky pneu mety lany ny solika na ny carburant zany mety hoe sanatria koa misy ny loza na hoe mifijanonana zay tsy afaka nitoerana fa tsy maintsy mijanona ianao dia mametraka ianao zany an'io triangle de présignalisation io eo amin'ny 30 metatra any alohan'ny hipetrahanao zany hoe ny tanjona dia mba amin'ny présignalisation anazy ilazana mialoha any mpanamory hafa izay mbola mandeha zany mba tsy ho tampoka aminazy ny ahitanao satria anao dia hivadika obstacle zany amin'izay fotoana zay mba tsy ho tampoka aminazy ny ahitanao dia mametraka miteny aminazy zany ny triangle de présignalisation hoe mitandremy ianao fa misy tomobile mijanona ao aloha tsy hoe miteny amin'ny vava kory izy fa amma zay zany amma hoe code anazy moa zany dia misy afatra zany apetraky iny triangle de présignalisation iny. Betsaka moa zany ny tanjona araka ny tenentsika teo mba hisorohana ny loza zay mety hiantra aminao zany raha sanatria moa hoe accident ilay izy dia mba hisorohana natao hoe sur accident ihany koa zany dia mipetraka eo amin'ny 30 metatra zany ny atao hoe triangle de présignalisation. Raha ohatra moa ka somary ataotsika hoe ambadika fiakarana misy anao dia tsara izy iny ataonao eo amin'ny tapon'ilay fiakarana zany mba ahitan'ilay fiara mialoha zany hoe mitandrina mialoha zany ilay mpanamory raha vao mahita hoe misy triangle de présignalisation satria fatany fa ao aloha dia misy fiara mijanona zany mety misy zava-manahira anazy mety ho am-panina mety ho sanatria misy accident na hoe tena hoe tsy afa-mihetsika zany dia mba manampy atsika zany zay miaro atsika ka dia azadino raha no mitondra ny triangle de présignalisation matetika reny tsika eto Toamasina moa zao ohatra dia betsaka ny tomobile zitatsika mivoaka etsy amin'ny port dia matetika anatin'izy ireny efa anisany accessoire any anatiny zany ny triangle de présignalisation dia ampiasao amin'ny fotoana tokony ampiasanao anazy raha ohatra tsy manana aza misalasala mividy fa tsy hanenenana mihitsy ny mampiasa ny ataotsika hoe triangle de présignalisation. Zay zanam-pandarantsika androany dia mazotoa daholo ndana mitady triangle de présignalisation fa mety hanavitra anao amin'ny fotoana tsy ampozina zany zay zavatra zay fa dia mametraka ny mandra-piona antsika indray zany ho amin'ny rapitso amin'ny fandarana manaraka mirary soa tompoko lahy mankatelona tompoko vavy.